voalohany mahakasika ny zavatra mahazo ny préfet Mahajanga izay administrateur civil mazava ho azy izay tafiditra amponja ny raharahany varilota ny Mahajanga. Zay zany antony voalohany izao fivolana izao. Dia mahatsapa zany zay rehetrarehetra administrateur civil fa tsisy antony tokony ampidirana amponja vonjinety zay tsy miteny hoe tsy tokony ampidirana amponja izy raha ohatra ka meloka fa fitsarana ihany manko afaka mamaritra hoe meloka, mbola tsy hoe enquête préliminaire na information sommaire na instruction, tsy zay no lazaina hoe meloka le olona fa mbola miditra amponja vonjinaiky. Ny fampidirana olona amponja vonjinaiky dia mitaky fepetra. Hoe voalohany aloha tena fa misy zany ny vesatra hiampanganan'le olona nefa izy mety hitsoka. Zay aloha fepetra voalohany. Hoe raha ohatra ka avy ny fitsarana dia tafiditra amponja izy nefa izy tsy hita, tsy manana toeram-ponenana mazava izy, mety olona mandehandeha. Préfet nefa tsy anatin'izany fa manana toeram-ponenana mazava izy, manana ny anton'asa mazava ihany koa araka ny fahitantsika azy. Nefa izy nampidirana amponja. Ny faharoa dia fiarovana ny ain'le olona no ampidirana azy amponja. Ohatra zany izy manao asa accident de circulation, izy mandeha fanitsaka olona amin'ny lalana, mandeha diso aza le olona mitsahany, mety hamany faty azy zany le fianakaviana, dia aloha zany izy ampidirana amponja fiarovana azy. Fa préfet ve raha zao zavatra misy zao, préfet ve tsy maintsy nampidirana amponja fa raha tsy nampidirana amponja dia misy namono ohatra. Tsy feno zany ny fepetra rehetrarehetra maha olom-panjakana ambony azy hampidirana azy amponja vonjinaiky. Raha ny marina zany tokony efa fitsarana mihitsy zany vao nampiditra azy amponja raha ohatra ka tsy maintsy miditra amponja. Faharoa manaraka zay, mbola maro ny azontsika lazaina hoe acteur, tsy témoin fa tena anatin'ny acteur mihitsy tsy voahenjika anatin'le zavatra, anefa préfet efa miditra amponja fa efa ho ray volana zany miditra anatin'ny amponja ka zay areto dia mitaky hoe avoa préfet mandra-pahatonga ny fitsarana. Zay aloha ninay hoe raha tsy ampidirana ny rehetrarehetra zay mitovy heloka tokony hampangana azy dia tokony avoaka zany izy aty ivelany izy miandry ny fotoam-pitsarana. Raha sanatria ka meloka izy amin'ny fotoam-pitsarana, tsisy olona hiteny sy hoe avoa izy tsy meloka, satria izy meloka dia avoa anatin'ny fonja tsisy an'izay. Fa ny zavatra mety hitakinay ankoatran'izay izay olona mitovy zavatra natao aminy ampitoviny ny fomba hitondrana azy rehetrarehetra. Zay zany ny zavatra angatahany. Faharoa mbola mahakasika ny préfet ihany koa, zay zany ny manaratsy hoe administrateur civil azo lazaina hoe corps ambony eton'ny firenena dia atao tsinitsinina ohatra zao. Zay na dia autorisation de poursuite zany tsy anananay. Ny procureur général no manome fanenjehana anay nefa izy fa natao hoe nanenjika. Mpanenjika zany procureur général satria fampavavana, nefa izy mpanenjika koa no antanina heviny hoe azo enjehina ve ty olona ty sa tsy azo, mazava ho azy zany fa tsy maintsy ho azo enjehina. Ny corps maromaro na ny gendarme na ny fitsarana na inona manana zany autorisation de poursuite zany izay ministre no mamoaka an'izany. Zay nefa tsy ministre no mamoaka nefa izay fotoana tena hanamborana. Dia zay koa zany miezaka amin'ny farany hoe atsika zay administrateur civil rehetrarehetra oka hanatanteraka ny asa ampahamendrehana. Zay aloha mbola tsy milaza hoe tsy ampahamendrehana ny préfet satria asany hanao sonia ny zavatra avy amin'ny fanjakana. Fa misy sasany ary tsy anatin'izay antiteny fanjakana zay nefa nanao sonia avelanao mireharia, tsy maninona tsy manatona antso akory amin'ny taky. Zay zany hitako hoe inona loatra zany ny zava-misy am'firenena. Ny ratsy dia nao fimborana sa izay tsy tiana no ratsy. Sotra. Fanamafisana ny adesy zay mitaky procès tapo ny corps des administrateurs zay tsy miaro izy izy ary zay na lavan'ny fivoriana tao satria sady misy ny anligny no présentiel tato any mpananatra koa zay hoe ndao hanao ny asatsika zay tenenin'ny texte fa tsy miboana am'izay dia ndao mba ampiasaina ny antsoina hoe baïonnette intelligente. Atsoato zay dia andany telo andro na efatra andro handinika ny mombanay araka ny tenen'ny mesimisy zay hoe raha ny fanatanterahana ny asa tsakany sy andavany ve dia hampigadra toy ny mampigadra ny namanay. Tsy mety zay zavatra zay. Aoka ny paky, zany tsy hanenjika ny paky. Fa kosa raha ny tsara dia mba vakio texte mahakasika le olona tsarainy. Resaka représentation de l'État
ny asana préfet sy ny asan'ny chef district. Dia anatin'ny texte tao dia misy ny antsika hoe police administrative, prévention. Satria maimbo le vary dia mila dégagena. Dia hampigadra ve manao ny dégagement amin'ny vary maimbo. Fa ny mauvaise foi-na olona hafa any tsy dirana. Fa anisan'ny asanay zany police administrative zany manao prévention mba tsy hisiany aretina, mba tsy hisiany fahararizan'ny mponina. Asa zany. Ka zay zany juriste ny ankamaroany eto. Dia mahafantatra hoe misy charge ve no ampidina hamonjanan'ilay olona vonjy-maika. Manarakaraka an'izay. Matoa maro be zay tonga eto fa mipetraka any amin'ny toerana misy azy daholo ny chef de district sy ny préfet sasany. Dia mikija ny ranon'orana dia manao ny asanay andavanandro zay. Izay midika ho anareo mpitondra fanjakana isan'ny ambaratonga. Tsy valinareo ny administratrice. Ary mila fantarina hoe représentant de l'État solon-tena mpanjakana, solon-tenan'ny fanjakana, iza ny fanjakana. Ao ny vahoaka, dia ao ny pouvoir souverain, dia ao ny fifehezana ny territoire. Zay ny antsoina hoe administration des territoires. Izany ny asan'ny préfet sy ny chef de district. Dia administration générale no ataonay zay administrateur civil, zay SG, ministre, DG, directeur, sy chef de service. Moa ve mbanarahana ny texte mahakasika anay. Izahay tsy mitaky immunité. Dia zay tsy maniraka ny namanay hanao zavatra tsy manjary. Fa kosa ny zavatra iainanay amin'izao dia misy olona tsy mahafantatra ny andraikitra anay sy ny administration no mitsara fahatany dia mampigatra fahatany. Nefa ny olona manao ny asany. Dia eto zay monsieur le président, monsieur le premier ministre, nareo gouvernement, membre ny gouvernement vaovao dia maneho ny fahavononana hainay io asa io. Dia aza salovana ny sasany. Dia aza siana tsindry le izy. Fa 3 clienteny ny président dia ny maholona. Olona koa nge zay. Zay koa ny maholona, ny fanamborana fahatany sy ny sisa. Zay le procès équitable tenena. Faharoa, ny resaka économique sy ny sisa. Zay ny olo polyvalent. Mampatatra zany développement économique zany anatin'le pilier. Indrindrandrindra ny hanaovana ny administration publique zavatra voalohany ao anatin'izany bonne gouvernance, lutte contre la corruption. Nareo nge nahinao nay administrateur civil nivoroka ny teny ndahoanao kolokolo zala. Fananatra zay. Olombelona ihany koa nefa zay mety ho solavaka amin'ny fanaovana an'le asa. Fa tsy ararotina hoe tsy manana immunité reto, dia tsy manana ny antsoina hoe zany autorisation de poursuite avy ny ministre de tuteleny, dia atao sambodokotra isaloha, atao mibabo ny zavatra tsy heliko tsy ataony, dia ampibabena hoe mitady résultat tsika fa made mikolokolo dia io fa misy mpiasa fanjakana ambony migadra non kosa tsy ekena zany, tsy anatina bonne gouvernance zany. Raha ny fahafantaranay azy zany bonne gouvernance zany dia ny fanajana ny rafitra rehetra sy ny fanajana le mpiasa. Fa ny administration malagasy hatra amin'izay tompoko dia administration mpanasage. Fa sy administration mahafantatra an'izany promotion zany. Manasage itsika. Niaraka antenenina teo marobe koa aminareo fitsarana, nareo sasasasanao. Zay tsy hiady aminareo nefa miteny fotsiny hoe marobe nge ny sanction araka antenenina teo. Misy ny théorie de Lombroso. Era criminel né préfet zany atahorana hoe hanao récidive, nanapaka lohan'olona, salamindrisomila. Dia zay ny tokony hanaovana ny MD zay. Fa olo mpanjakana, solotena mpanjakana, solotena ny publique, solotena ny premier ministre lehibe ny gouvernement, solotena n'ireo membre ny gouvernement rehetra ve. Dia ho tazomanao vonjy maika nefa tsisy fitsarana mandeha araka ny teneniny namana SG teo. Dia inona ny dikana atahorana handositra ve sa atahorana hanino, sa sy manana domicile fixe, sa tena Lombroso criminel ne ve le olona. Ka tsy préféré mangatana an'izany. Fa na le olona dokera nampidirina tany tsy mendrika an'izany. Fa avela ny olona misy charge, misy heloka, zay vo atao MD, zay vo fonjaina. Ny malagasy rehetra tsy mendrika an'izany. Ho anareo mpitsara namana sasatsasany ao. Fampiasao koa ny bayonet intelligente. Avela ny olona elohin'ny lalàna no voaheloka fa tsy ny olona omena baiko gadrao rano sy ranona.
tsy fitsarana zany aminay, tsy fitsarana zany na iza io tsy mendrika an'izany voaka malagasy na gardien io na mpitarika posy karaha zay manao hadisona ihany zay mandika lalàna no sazio gadrao fa sy hoe tondrona hoe iry mpitarika posy de ry mpangalatra akoho de ry tsy fantatra na mpangalatra akoho zany iny mbola azo anaovana razomany zany akoho hoe nangalariny fa zay tsy teny zavatra maro fa zay nangatahana volona zay hiasa fa kosa mba sécurisé mpiasa-panjakana tsy zahay rery mangataka an'izany angamba fa ny olona rehetra maro amin'izay PRMP migada daty mera ny olo voafidy sy ny sisa fa misy koa sasany tsy migada ka itsika tsy hifaniraka hoe hiaro botolo hiaro fahatany namanay zay fa raha fa diso de gatra mandrapavady fa raha fa sy diso kosa zay mba mahafantatra an'izany hoe inona ny procédure famonjana olona zany mba tokony fantatsika indrindrandrindra nareo mpitsara sasasasany fa tsy atao mbe mbola justice tamin'ny andro ny mpanjana tany atao hery mpamoretana ny fitsarana fa hanasaziana zay diso de fanafahana zay maro zay koa tsy nangatana de zay vonona hiasa zay tsy nandakaranga grevy fa mampafantatra fotsiny sady mangataka zay koa tsy lela-paladia fa mangataka fotsiny hoe mba apetrahony raha nisy mihitsiny sika fa miteny bonne gouvernance apetrahony raha nisy mihitsiny eto Madagasikara eto malalatsika ty de avy aloha zay disodiso zay marina kosa aza lotoana aza disoana ka de zay no avy ety aminay fa zay administrateur civil de tsy fanozy tsy micontranizaniza fa manoza ny zavatra tsy mety sy ny procédure tsy mety de aza tohizana matetika le izy satria efa ny prôné ny président fa bonne gouvernance zany de samy madio fotsika rehetra satria na hery mpamoretana eto satria na tokoatoa eto fa tena ny lalàna ny tonga mpiarina de ny tena diso ny disona de ny marina hamarina satria zay tsy mampiteny anay matetika io mba hisian'izay fifanajana zay hisian'izay fampandehanan-draha raha-mpanjakana araka ny tokony ho izy eto am'ty Madagasikara malalatsika ty ka de makasitraka ny namana rehetra makasitraka an'ireo administrateur civil tany amin'iny de zay mampanantena ny voaka malagasy fa tsy zahay no mangalatra eto tsy zahay amono ny voaka malagasy zay no metraketraka eto tsy zay no mandika lalàna sy zay administrateur civil fa kosa mangataka zay ny fampiarana ny lalàna ny fitatanan-draha raha-mpanjakana araka ny tokony izy araka ny lalàna velona de ho tany sambatra ty Madagasikara ty